Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fiangonana miatrika ny andro farany. Fiangonana miatrika ny andro farany. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu 4:20 ny andininy voalohany hatramin'ny 4:20. Fiangonana miatrika ny andro farany. Eo amin'ny fanazavana ny fiainana eskatolojika na ny fiainana aty amparana dia asongadiny Jesosy Kristy tamin'ny fampianarany teo alohan'ny mpianatra fa manana andraikitra lehibe sy anjara toerana lehibe ny fiangonana eo ampiatrehana ny andro farany. Eo aloha ambara fa tokony hivoaka amin'ny rafitra mahazatra azy ny fiangonana. Ny rafitra izay miantehitra amin'ny zavatra hita maso. Eto zao dia ambaran'i Jesoa mihitsy fa tsy avela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana raha miresaka ny tempolo izy. Eny, tsara rafitra ny tempolo tao Jerosalema, nanana an'izay lazany sy na izy azy, kanefa tsy azo ifikirana, tsy azo ianteherana, ametrahana finono zany, indrindra amin'ny andro farany ankehitriny. Ambaran'i Jesosy Kristy fa amin'ny andro farany dia ho fiangonana misedra olana ny fiangonana. Hitantsika eto tany sain'i Jesoa eto, ao ny Kristy sandoka, ny fampianaran-diso amin'ny endriny maro samihafa, ao ny fanenjehana, atolony amin'ny fahoriana ianareo ho izy ka ho vonono. Misy ady sy filazana ady hiatrika fahorian'ny izao tontolo izao sy ny fahorian'ny tany ny fiangonana. Eny, hiatrika ny zava-misy samihafa izay mampiferinayna sy mampitofezaka izao tontolo izao ny fiangonan'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany indrindra dia mampianatra i Jesoa ny amin'izay tokony iorenan'ny fiangonana eo ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra dia hijoro tsy hatahotra ny fiangonana, ho fiangonana mpaminany, handany ny fiangonana afaka mitory filazantsara, fiangonana afaka manambara ny vaovao mafaly eo anatrehan'ny zavatra misy iainana izao tontolo izao. Ambara mantsy fa tsy ho tonga ny farany raha tsy voatory amin'izao tontolo izao ny filazantsara. Hoy ny andininy 4:20 hoe ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Andraikitra lehibe ananan'ny fiangonana arak'izany ny mitory ny filazantsara na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra ary. Tsy manana atao afa-tsy ny mitory filazantsara ny fiangonana, tsy hatahotra na emotra eo anatrehan'ny fahoriana sy ny zavatsarotra izay atrehan'izao tontolo izao koa. Fa hetsakilan'izay ihany koa, amin'ny maha-fiangonana mpaminany dia hijoro tsy hatahotra ny fiangonana. Zany no ambaran'i Jesoa manao hoe aza matahotra, aza matahotra eo anatrehan'ny fahorian'ny tany, aza matahotra ny fiangonana tsy hatahotra eo anatrehan'ny zava-misy samihafa ety amin'izao tontolo izao. Tsy sanatria natao ampiemotra amin'ny fiangonana ny ady sy filazana ady, tsy sanatria ampatahotra ny fiangonana ny fikorontanam-piarahamonina amin'ny endriny maro samihafa. Eny, na dia ny fidangan'ny vidim-piainana tsy mitsaha mitombo isan'andro aza. Mifanohatra amin'izany aza andraikitry ny fiangonana amin'ny maha-fiangonana mpaminany azy
ny mijoro, ny miteny, ny manambara ny sitrapon'Andriamanitra eo anatrehan'ny zava-misy samihafa. Tsy ho fiangonana levon'ny zavatsarotra, ny fiangonana miatrika ny andro farany, tsy ho fiangonana voatelin'ny fahorian'ny tany sy fahoriana samihafa izay mandalo, ny fiangonana miatrika ny andro farany. Fiangonana mpaminany, afaka mijoro, tsy atahotra, anambara ny vaovao mahafaly, ary ilaza sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny mpiarabelona, eo amin'ny tany sy ny firenena, eo amin'izay misy azy. Raha fehezina zany, fiangonana vavolombelona no fiangonana ilain'ny Kristy ho andry sy fiorenan'ny fahamarinan'ny Kristy eo anatrehan'ny zava-misy iainantsika ankehitriny. Ambara ry havako fa tena efa ao anatin'ny andro farany tokoa isika ankehitriny. Mila fiangonana mpaminany ny izao tontolo izao izay misy ankehitriny. Mila fiangonana andry sy fiorenan'ny fahamarinan'ny Kristy ny andro farany ankehitriny. Koa ianao ry fiangonana, tsy ho variana amin'ny rafitry ny trano, tsy ho variana amin'ny ezaka samihafa izay ampamirapiratra ny ao anatiny, fa hijoro vavolombelona haneho ny fahamarinan'ny Kristy marina tokoa. Eo n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo rainay any an-danitro, lehibe dia lehibe ny fitiavanao izao tontolo izao, nanorenanao ny fiangonana, ianao ny tompony, ianao no lohany, ianao no namorona azy, araka ny sitraponao. Dia indro ampijoroanao ny fiangonana na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra aza, ho fiangonana mpaminany, ho fiangonana vavolombelona. Izahay, amin'ny maha-fiangonanao Andriamanitra anay, dia vonina mandrakariva, haneho ny fahatsaranao eny tontolo eny. Ho fiangonana tsy levon'ny zavatsarotra izay misy sy mandalo, ho fiangonana afaka mijoro. Entinay ambavaka eo anatrehanao ny fiangonanao, hanana ny hery sy ny fahatanjahana rehetra hiatrehana ny andro farany. Amin'ity andro sabotsy ity, eo ampiatrehana ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia entinay ambavaka ny fiangonanao amin'ny fiomanam-panahiny, ny fiomanan-tsainy, hiatrika ny fanompoana masina izay noraisina taminao. Dia ampaherezo eny ampaherezo ry Tompo Andriamanitray. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.